raha ho anay ao amin'ny départementanay a dia hoe mpiampiseho anay hoe zao marina ny tena zavatra atao sokole rehetrarehetra ny ina zany hoe ny atao sokole any amin'ny tontolo ambanivohitra satria izay moa le tanjontsika eto a le fandraisana anjara ny sokole any amin'ny tontolo ambanivohitra ohatra zao zany izay a manana tsika zany a manana 2280 zany zao amin'izay dia ireo olona ireo zany a manatitra sokole dia hitantsika zany amin'izay fotoana izay fa hoe ny sokole a dia mampandroso ny tontolo ambanivohitra indrindrandrindrana fa ny any amin'ny faritra vakinankaratra satria amin'ny tena iresany dia anatin'ireo zany a makampany anay a hatrany amin'ny Filipina mandrapatonga hatrany amin'ny iziny manatitra le ronono ireny dia io accompagnement ataonay io a misy accompagnement technique sy économique ireo mba hahatonga an'zareo hoe ho rentable zany ny zavatra ataony dia izay amin'izay koa ny tena andraikitra anay ao ny technicienao a mijery amin'ny mijery zay rentabilité ho an'ny pio zay dia izay zany ny ataon'ny sokole a fa tsy zany tsy hoe orinasa fotsiny a mijery an'ilay manao fotsiny fa tena andraikitra tanteraka ie ho anay zao a dia ahafahana mahazo an'izay rentabilité zay dia ao anatin'izay ny teknika zany tsy maintsy jerena ina daholo ny ao anatin'ilay teknika zay a ny condition d'élevage-ny a ny tranony fahasalaman'ilay omby ny fahasalaman'ilay omby zany dia ao anatin'ny économie indray a mampianatra manao gestion anjareo anay ohatrany ahoana ny fikarakarana ny sakafon'omby a mba tsy hoe be dia be ny dépense nefa kelikely ny miditra dia ao anatin'izay mantsy moa zany ny rentabilité tsy maintsy hoe hita eo hoe mahavela olona ve le fiompiana omby sa tsy mahavela olona le fiompiana omby ny mampiavaka anay aloha zany a mandry hafa dia le olona efa nazavabedebereo dia ilay zany tena avy any ambanivohitra mihitsy no alaina le ronono miara-miasa mitantsara be dia be zay ao daholo misy ferme maromaro ao a misy a hatramin'ilay ohatra hoe ray litatra regny fotsiny no vokariny misy koa hatramin'ny 1 litatra vokariny anankiray dia zay zao anisany hoe mampiavaka anay zany a